sisy entina no ankalazan'ny fiangonana amin'ny Assomption Nyakaran'ny Masina tany an-danitra. ny Assomption Nyakaran'ny Jesoa tany an-danitra. entina no ankalazan'ny Fitapakavan'i Jesoa ambony lanitra tao Jerosalema. Le joueur anankiroa le ekipa anankiroa hanao final zany a mba makapikely contrôler na zavady de après nareo manao souffle Aí tá forte do
Monsieur Justin amin'ny Didec fanatanterahana ny sport scolaire sy ny culture eto amin'ny diocèse n'Ambohitra aty Korondrano amin'izao fotoana zao nanomboka hatramin'ny omaly talata araky amby roapolo ka hatramin'ny androany efa tafiditra amin'ny andro famaraparangana hiditrasika amin'ny efa vita ny quart de finale ny demi-finale ary hiatrika ny finale eo amin'ny raika amby folo miatrika ny finale dia mba Nandrano sy ambaton'ny fandoa samy raha poule izy dia poule samy daholo raha doyenné dia doyenné sy nanana ary doyenné andrefana izay no hiatrika ny finale dia tinaina sy rarina teraka somasara ary mizotra amin'ny mpilaminana ary tratra ny tanjona amin'ny ankapobeny ho fanabeazana ilay izy na dia ho azy ny fifaninanana samy nietraka an'izay na ny mpanabe na ny beazina izany hoe ny mpandray anjara agnazan'izay atao hoe fanabeazana izay tsy dia faninanana ny zava-dehibe fa ny fandraisana anjara amin'ny hoe fanabeazana na maha-olona manontolo izay tanjona tonga sekoly katolika fa dia rina sy tanteraka Ramsey Victor izay mitondra an'ireto mpianatra ireto efa nandeha ny phase éliminatoire dia tafakatra teo amin'ny quart de finale tafiditra ihany koa ny demi-finale ary hiatrika ny lalao famaragnana zao izay fanena amin'ny district Nambatondrano manantena izahay fa handresy izay finale izay indrindra ny mpanao gazety anao izay moa izany fanatondra ny ankizy avy any Ambanandrano manao an'ity match sport scolaire ity dia tafakatra amin'ny phase finale moa dia mba hiezaka mba hatratra ny finale misy Ambanandrano tomobile mitondra dia izay no nitondrana ny kilonga tany misy 470 menada zay tonga eto ny kilonga dia miaraka ny mpanazatra sy mpanabe sy ny ray aman-dreny manodidididina amin'ny 20 zay tonga eto dia tonga mba amin'ity phase finale ity moa dia mba hiezaka masetratra mba azo ny finaliste. Ndresy akoraina rahalaina mpilamina ary tsy misy hoe misy netrena finale rehefa manao ifaninana mipakina bravo zany rehefa olona tsy maintsy misy resy tsy maintsy misy mandresy androany raha ohatra ka hoe match nul tiro but zay misy ho tantaraina tsara ny tanàna Masih Tetele.
Anisan'ny manamafy ny fanabeazana katolika izay totosana teto Ambositra teto amin'ny renivohitr'ny diocèse dia andro iombona sekoly katolika eto amin'ny diocèse Ambositra. Natao tao anatin'izany ny EVA, religion, culture, indrindra moa ny sport scolaire izay nandraisan'ireo distrika 7 sy paroasy anankiroa Anjara. Tonga navitrika ny ankizy izay mitotaly eo amin'ny 700 mahery eo. Ka dia isorana BDB ny distrika izay nandefa andreo ankizy nanao an'izany andro iombona sekoly katolika eto amin'ny diocèse izany na ny JDEC no araka ny efa fahafantarantsika azy, izany hoe ny journée diocésaine de l'éducation catholique. Isorana indrindra ihany koa ny mpanabe, ny mpanatsiakoly, ireo pretra, indrindra moa ny vovonana eto amin'ny diocèse dia ny évêque izay nanampy tamin'ny hevitra sy tamin'ny fomba maro nafahana nantotosa ity journée diocésaine de l'éducation catholique ity. Izao isika dia hiaraka hitombona foamam-panahy hiaraka n'olitra azo sorona masina fisaorana an'Andriamanitra tamin'ny nanatotosatsika antsakasy andavany ny journée diocésaine de l'éducation catholique izay natao teto Ambositra. Kilalao mampiombona sy mampifankatia, manamafy fihavanana sy iainana ny finoana. Hira fanombohana iarahantsika manao andeha iseho anoloan'Andriamanitra ao amin'ny firana vaovao takila 7 sy 9. Yeah.
avy any tompo araka izay teny fampidirana mialohan'ny hira fanomboana teo zay ary dia faly misaotra an'Andriamanitra isika mianakavy satria tontosa ao anatin'izao sorona masina famarana izao ny 5 andro niombonantsika teto ho fankalazana ny andro iombonan'ny sekoly katolika eto amin'ny diosèzy Ambositra. Anisan'ny FDB izay nitondrana nyty fionana ity ny hoe kilalao mampiombona sy mampifankaty manamafy fihavanana sy henana ny finoana ka izany rehetrarehetra izany no mifanankalozantsika tao anatin'ny sehatra 4 5 izany hoe ny religion, eva, culture ary ny fanatanjahantena ka sady mifampisaotra isika mianakavy no misaotra an'Andriamanitra indrindra ihany koa nampisatsika amin'izany. Firanasina takila izao dia orenesitsika ny tenin'Andriamanitra nalaina tao amin'ny boky mitantara ny asan'ny apôstôly nalaina tao amin'ny toko 19 raha mino amin'ny fona manontolo ianao dia azo atao batemo. Hidina avy any Jerosalema makany Gaza izay tanàna foana dia nitsangana izy ka nandeha ary indro nisy lehilahy anankiray ary ony fanimasina tamin'ny Filipo mandehana manatona io kalesy io dia niazakazaka i Filipo ka nandray ilay olona namaky ny bokin'i Isaia mpaminany ary nanao taminy hoe moa fantatrao tsara va izay vakinao ka hoy izy ataoko ahoana no fahalala izany raha tsy misy olona mitaridalanay dia nangataka ny Filipo hiakatra eo aminy izy ary izao no novakiny tao amin'ny soratra masina nety ny ovonoina mova tsy niondry izy ary tsy niloabava toy ny zanak'ondry mona eo anatrehan'ny mpanety azy fitsarana miangatra ery no nanesorana azy ary iza tamin'ny niarabelona taminy no nihevitra fa nongotana tamin'ny tany velona izy dia niteny tamin'ny Filipo ilay olona nanao hoe masina ianao iza no antsony ny mpaminany amin'izany ny tena nivesa olon-kafa ary Filipo nilobava nanomboka tamin'ireo teny soratra masina ka nitory an' Jesosy taminy no nandeha kelikely izy ireo dia sendra rano
ka hoy ilay manamboninahitra, indro eo rano ka inona no misakanay tsy hatao batemy? Dia hoy Filipo, raha mino amin'ny fonao manontolo ianao dia azo atao ihany izany. Ary namaly izy nanao hoe, mino aho fa i Jesosy Kristy no zanak'Andriamanitra. Dia nasainy mijanona ny kalesy ary niara-nidina nakeo anaty rano izy sy Filipo, ka nanao batemy azy Filipo. No niakatra avy teo amin'ny rano izy ireo, nentiny fanahin'ny tompo i Filipo ka tsy hitany intsony fa nizotra ny lalany ankafaliany izy. Fa i Filipo kosa tonga tany Azata ary nitory ny evanjely tamin'ny tanàna rehetra nandalovany mandra-pahatonga ny tany Sezarea. Izany ary ny tenin'ny tompo. Tsy maintsy hijaly Kristy sy hitsangako velona ary hiditra amin'ny voninahiny. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nalaza tamin'ny vahoaka hoe, tsy misy olona mahay manatonay akory raha sy tao amin'ny ray izay nanirakay, ary izaho anakanazy amin'ny faharanjo. Voasoratra ao ny mpaminany hoe, hampianarin'Andriamanitra izy rehetra, koa izay rehetra mahare tamin'ny ray ka mianatra taminy no manatonay. Tsy dia hoe nisy nahitan'Andriamanitra ray akory, fa ilay avanin'Andriamanitra no hanina hitany ray. Lazaiko marina dia marina aminareo, izay mino ahy no manana ny fiainana mandrakizay. Izaho no mofinaina, nirazanareo nanany manatany anefitra nefa maty ihany. Tsy toy izany ny mofinidina avy any an-danitra, fa sy ho faty mandrakizay izay mihinana azy. Izaho no movelona nidina avy any an-danitra. Raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary nofo izay homeko dia nofoko ho fihinan'izao tontolo izao. Izany araka kalazaosika ny tenin'ny Tompo. Ka teto isika niezaka ihany koa miaina an'izany finoana zany satria ny finoana ny Jesosy nitsangako velona no maha-kristianina antsika sy mampitombo fanantenana antsika. Nataontsika teto ny kilalao mampiombona ary niezahantsika ihany koa ny aina ny fihavanana sy ny finoana.
ka hoy izy Jesosy manamafan'izany hoe izay mino ahy no anana ny fiainana mandrakizay. Izay fiainana ny fampizarantsika teto atao anatin'ny 5 andro izay dia sitraky ny fiangonana ary sitraky ny eglizy ary ampianary sy ny fiangonana sy amporisihin'ny eglizy izany fihavana izany fiainana ny finoana izany satria tsy tonga teto fotsiny isika fa tonga teto misy antony tahaka ny Jesosy izay tonga teto amin'ny tany nanolotra ny tenany ary nampianatra ny teniny ary indrindra ihany koa nanome antsika ny tena manontolo mba ho sakafo amelona sy ho aina ivelomantsika isan'andro. Ny fiainantsika ary no atolotsika anisy tompo. Ny fiainantsika izay sitrak'Andriamanitra mba hifanampy ary izay ihany koa no ezaka ataontsika mba miara-mandroso miaraka mivoatra mba ho tena miombona amin'ny fiainana marina tokoa isika miaraka amin'izy tompo ka angataka ny fahasoavana isika mba tsy hafoy na asaraka ilay mofo velona nidina avy any an-danitra amin'ny anaran'Indray sy ny Zanaka sy ny Fanamasina. Mpitondra fanjakana mikasaka ny tsoarany foan'ny vahoaka mba tsy hisakana ny tena hasambarany ny olona eo amin'ny finoan'Andriamanitra. Mba hikatsaka ny fiainam-baovao avy aminao izahay sy ireo ray aman-dreny ary ny fanabeanay ka faly indray fa noho ny fianarana sy ny fanabeazana ny sekoly. Amin'Andriamanitra ho any fandriam-pahalemana maneran-tany ka ny fandrosoana ara-tsaina sy ara-teknika ane mba tsy sanatria hifamoana na hifandrafiana. Ho antsika tafavory eto fa efa nampiamboniny isika nandritra izao fankalazana ny andro iombonan'ny sekoly katolika eto amin'ny diosèse Ambohitra izao. Koa misaotra anao izahay sady mangataka ny hafaliana serom-po hatrany ka hanevin'ny talenta amin'izay toerana misy anay.
Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina sompi-piainanay no mitanysainay ary atolotra ianao amin'ny kitsipo. Mbola misy anefa ireo tsy hain'ny vavanay tenenina na sahanay angatahana koa mino manantena ary matoky mandrakariva ny fitantananao sy ny fienoanao ny ventsiventsiponay izahay. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ary mangatahanay izany alakirana asina takela enina amby fitopolo amin'ny zato. Atpazomasy miantra ny tompo izao fanatitra tolotra izao amasina ny topenanay ary avonjy an'izao tontolo izao amin'ny alalan'i Kristy tomponay no angatahanay izany. Amen. Mba tsika menaka avy ny tompo asandrato amin'ny fo isaorana kasitrao ny ray Andriamantsika mitrika sirary tokoa ary mety sady mahavonjy ny midera roralandava ry tompo indrindra amin'izao fotoana anaovana sorona ny Kristy zanak'ondry mipaka izao nanolotra ny tenany teo amin'ny azo fijaliana ka nandavorary ny sorona taloha ary mametraka ny ainy teo am-pelantananao famonjenanay. Izy lay sady mpisorona no teranaovan'ny sorona zanak'ondry atao sorona ka noho izao afaliana lehibe amin'ny mpaka izao dia mety ankaravoana ny tamin'ny tontolo ary mierany ambolo sy ny anjely dia mihira mankalaza ny vonahitrao tsy nitsaratra masina tokoanao riray loharan'ny fahamasinana rehetra toa mianta aminao izahay ary hotsahy ny fanahinao toy ny andro lanitra na masina reto fanomezana ireto ka ho zary vatana sy rano Jesosy Kristy tomponay ataon'izy efa atolotra hijadika nanaiky amin'ny sitrapo dia nandray ny mofo ary misaotra nizarazara sy nanome azy ny mpianany nanao hoe samy mandray sy mihinana amin'ity ianareo fa vatako ity atolotra ho anareo. Toy izany koa ny avy ny sakafo dia nandray ny kalisy izy misaotra indray ary nanome azy ny mpianany nanao hoe samy mandray sy misotro amin'ity ianareo fa kalisy misy ny rako ity raha iorena fanekam-pihavanana vaovao sady mandraikizay alatsaka ho anareo soan'ny be sy maro famelana amin'ny fahotana ataovy izao ho fahatserovana azy.
Matsiaro ny zanaka maty sy nitsangako vilony izay ka tolotra ianao lehiray ny mofo antoky ny fiainana sy ny kalesy antoky ny famonjena ary velom-pisaorana izay fanekenao mendrika izy ireo tandroanao sy anao fanompoko ivavahana aminao ary mitalao an-tanandroa izay mba ho atambatry ny fanahy masinao iray fa miombana anjara amin'ny vatana sy ny ranony Kristy. Tsarovy ry Andriamanitra andrenana rainay io ny eglizy mielipatrana manerana ny tany ataovy izay lavorary azy amin'ny fitiavana miaraka amin'ny ray aman-dreninay ny papa Léon Fahefatrambin'ny folo mpanomponao sy amin'ny evekanay Monseigneur Fidelisy Rakotonarivo izay mianakavy miaraka manolotra izao sorona izao ary ny mpanao raharaha masina rehetra misaotranao izay no ny fitiavanao anay ny tantananao anay tao anatin'izay 5 andro ny ombonanay ny fampizaranay hafaliana ny fampizaranay traikefa teto anivon'ity renivohitry ny diosezinay ity miaraka amin'ny reto zanakao avy ato amin'ny lafivalon'ny diosezinay raha ndeha ody izy ireo dia apetraka ifena eo ampelatananao ny fiainan'izy ireo ka ny fahasoavana izay noraisin'izy ireo teto dia hoentiny ampiasainy hampitomboan'ny finoany eo amin'ny sehatra izay misy azy ireo tsirairay avy. Tsarovy ihany koa ny havanay nodimandry nanantenany itsangako velona sy rehetra ny aloha lalana anay dia mba raiso ahita ny fahazavany endrika ao mba amindao fo izy rehetra mendrika eo mpananjara ny fiainana mandraikizay miaraka amin'ny masina Maria Virgine ren'Andriamanitra masinday Josepha vady masina ny apôstôly sambatra avy olo masina rehetra na sitrasitraka taminao dia ty an-tany ary araky dia sankalazanao izay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Fa amin'ny alalany sy miaraka aminy areo aminy i Andriamanitra rehefa ny zavatra rehetra ianao avokoa fanahy masina mihaja mamboninahitra amin'ny taona rehetra mandrakizay. Eny manafahanay amin'ny rasy rehetra iray ary mba fenomy fiadananao ny andro iainanay engany ombanindra fonao zahay ka sady ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana no hilamina tsy ho azo tebiteby na tohinana na tohinana eto ampiandrasana ny asambarana anampanantenainao sy ny fiavian'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ry Jesosy Kristy tompo ianao laza tamin'ny apôstôlina hoe fiadanana navelako anareo ny fiadanana nomeko anareo aza ny fahotanay no jerena fa afinoan'ny eglizinao ka ho sitrakao aneny ampiadana sy ampiray azy araka ny sitraponao fa ianao velona sy mazaka amin'ny taona rehetra mandrakizay. Eo mba tsika menaka mandrakariva ny fiadanany tompo andeha mba hiavana andeha sika ifandray tanana aneo ny fiombolana ao Jesosy Kristy.
fanasany ty zanak'Andriamanitra dia Kristy ilay manala ny fahotany izao tontolo izao. Ny vatana aman-drano Jesosy Kristy ilay hitantsika velon-tsambatra miaraka amin'ny mandraka Vaovao takila 7 sy telonjato. Tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho azy tompo maty sy mitsangana ho azy eo. Alleluia. Aoka isika hivavaka. Hitalao-tanandroa aminao izay ry tompo, mba fitahina izay avahoakanao vao mifananao sakafo avy any an-danitra, ka mba esory hiala amin'ny toetranay fahiny ary ento fakeo amin'ny fiainam-baovao. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay no angatana izany. Amen. Kilalao mampiombona sy mampifankatia, manamafy fihavanana sy hialana amin'ny finoana. Maro sesena ny fahasoavana nomena izy Andriamanitra Trinité masina antsika, nandritra an'izay fihaonana ka nahatokosan'ny journée diocésien de l'éducation catholique teto amin'ny diocèse n'Ambohitra izao sy nomenantsika tsirairay avy. Ko andeha isika hiarisaotra azy amin'ny alalan'ny hira mankasitraka mankatelo ao amin'ny bera takila araka amin'ny sisy. Oh,
samina mandray fitenenana voalohany. Ny faharoa magnaraka an'izay dia eo ianao mopera directeur ny didek mandray ny fitenenana sady solotegna niveka ihany koa amin'ny fanakatonana izao fety mandamonana mandritra ny 5 andro izao. Zay nga malava sy foy avy aminay fa dia marary antsika rehetra ho tratrany amin'ny fifaninana manaraka indray. Sotra tompolay kely ny fotoana rehefa avy eo amin'ny fizarana ny amboara sy ny fankasitrahana ho antsika tsirairay avy. Tompokilasy tompoko vavy, misaotra an'Andriamanitra isika indrindra no amafisina tato anatin'ny sorona masin'ny lamesa izay nampiombona antsika hatramin'ny andro alatsinainy izay nanokafana an'izao fotoana izao tamin'ny alalan'ny vavaka, satria dia averina matetika fa mampiavaka ny fanabeazana sy ny fibeazana amin'ny sekoly katolika ny vavaka, fa indrindra ny fanombohana izay atao amin'ny alalan'ny vavaka na famaranana ihany koa tahaka izao ihany antsika izao amin'ny alalan'ny vavaka. Ka dia misaotra an'Andriamanitra isika ny tantanantsika tao anatin'izay 4 andro 5 andro rapito, satria dia izay moa nandrafetana azy hoe hatramin'ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma ho an'ny ampitso izany. Manaraka an'izay dia mankasitraka indrindra ny fandraisana anjara antsika any amin'ny distrika rehetra, distrika 7 sy paroasy anankiroa no nanay anjara. Samy nieritreritra ny andray anjara ny rehetra tato anatin'ny diocese, kanefa eo ihany koa ny mbola fahasarotana izay tsy nahafeno tanteraka antsika, kanefa dia azo lazaina araka ny tombavaka tamin'ny alatsinainy ary namafisitsika teo fa niombona manontolo tamintsika ireo namantsika any amin'ny distrika sy ny tanàna izay tsy tonga teto. Ka dia mino sy manantena rankisy zany zanakisany fa afaliana no nionanareo teto tamin'ny alatsinainy. Indrindray mbola fampijerijery reo ny alatsinainy, talata zay vao mba mifanantonatona sy mambava kely ary repitsara ny diera eto amin'ny ambositra. Saorina be lehibe nareo miara miaritra ny hafanana ny fo maraina ary miaraka taminay nandritra an'izay fotoana maromaro lavalava izay. Mankasitraka mankatelina tehaka mafy dia mafy andreo ekipa teknika reo ary. Fa izay ny faninanana dia ny religion sy ny eva. Isaorana be lehibe ny mpandray anjara ary io dia ataotsika ny voain zany ny nahazo ny larana voalohany taorian'izay fifaninanana izay dia ny distrika Nambato Finandrahana paroasy Fandrina manatona aiza ianareo paroasy Fandrina nakaiza le opérateur fa lasa miakatra ve ny avy amin'ny distrika Imady. Totika ary amin'ny olona dia mitena zany avaria mandrotsana totika ary amin'ny olona mba hitan'ny olona reo ao azy. Collège niveau 2 dia ny avy amin'ny distrika Ilaka. Aya. Niveau lycée zany sarotrely ny nahazo ny larana voalohany dia ny avy amin'ny cathédrale 2 zany hoe ny lycée Saint-Joseph de Cluny. Azafady misy
lalana voalohany fa hoavy ihany manao hoe lycée Saint-Louis. Cathédrale tena mafy dia mafy. Lycée Saint-Joseph de Cluny. Mandroso fa za iny atsika misy fifananana izay ihany koa no hitezana ny foa mampanahy ao anatin'izany. Ao tera.